Araka ny afantarana azy dia zato eo ny mpiasan'ny sampandraharaha fanaraha-masony Sistany sy ireo tompon'andraikitra samihafa ikirakirany pisa. Misy ny fanazavana izay nentiny teo anivon'ny PAF momba izay. Natao androany zany ny fanolorana ireo ordinateur ireo sy le fitaovana ahafahana manara-maso ny fivezivezena eto amin'ny nositsika zany, ny fidirana sy ny fivoahana. Zany hoe misy appareil ny total 3 izy ireo izay fanomezana avy amin'ny Amerikanina ny raiky amin'ny telopolo efa izy hitanareo reo ato amin'ny arrivée internationale ary amin'ny départ international ao ambony ao ny fandraisana ny délégation de francophonie dia any amin'ny salon présidentiel da misy koa ireto machine reto olona ihany passager ihany fa ho an'le harem-pirenena zany efa misy fomba hafa hitanareo ngamba misy dispositif maromaro mipetraka ao dia efa anatiny manao an'io ary io tsy polisy rery indray zany raha miresaka fivoahany harem-pirenena fa sady miara-miasa ny polisy ny douane ny gendarmerie izy io le passoir resaka ihany fa io moa zany rehefa mandeha ny ombiny alika tsy maintsy mivovo tiako tenenina amizay zany rehefa misy olo miasa eo ny mipetrapotsiny tsy maintsy miteny ny passoir tsy marina zany hoe vu le développement misy zany hoe ny mpanao ratsy eny miketrika koa ny teny hoe tsisy lasa na tsisy zavatra mandeha iny ohatrany mampandainga fa le hoe passoir kosa tsy marina zavatra fomba fitenenana entina anaratsiana sy andraborabina ny firenena ngambany sy raisiko zahay mihitsy ny raborabina amin'ny zavatra zany fa ny firenena ray manontolo mihitsy fa izy miteneniko teo hoe aloha miresaka zavatra tonga dia azo tsapahitanana fa tsy le hoe ono tariky ono fa rehefa manana preuve anareo teneniko tamin'le mpanao gazety teo dia mba antso izy dia teneno dia hitantsika hoe misy an'izao.